tumplasy tumpivavy. Raika amby taonan'asa toa dia niforona ny Tafika Anabakabaka Malagasy. Izay nolazaina tamin'ny taona zany tamin'ny hoe escadrille Malagasy na hoe escama. Nahazo ny fitaovana avy amin'ny Tafika an'izay izay nampiasaina teto amin'ny firenena. Tsy nitsahatra ny vola-trano ary rehefa tonga ny taona 1970 dia nitsangana ny filohan'ny Repoblika faharoa nanavao ny fitaovana tato amin'ny Tafika Anabakabaka ary nanana fitaovana izay nafatahota tokoa tato amin'ny ranomasimbe indiana satria dia efa nana tsika natao hoe chasseur migrantien avion de chasse. Nana tsika ny flotte de projection toy ny Antonov sy ny samy maro. Nana tsika ny hélicoptère vaventy Mi-8 izay nampiasaina tokoa tamin'izany taona zany ho fiarovana ny tanindrazantsika. Rehefa nandray ny fahaizana ny Repoblika vaovao tamin'ny taona 1970 dia nametraka laharam-pahamehana ny fandriampahalemana eto a Madagasikara. Nametraka laharam-pahamehana ary voalohany zany ny fampanjakana ny filaminana ahafahan'ny Malagasy miaina tsy anaty tetitety ary mampandroso ny firenena eo amin'ny lafiny ara-ekonomika. Noho izany indrindra dia zao fitondrana fampanjakana zao ihany koa tena nampahasahina lehibe nanova ny rafitra teo amin'ny folo an-dafy. Ary fantatrareo tsara fa misy ankehitriny ny état-major ny Tafika Anabakabaka izay natsangana tamin'ny alalan'ny fitondrana naraika tao amin'ny filankevitry ny ministre. Nanangana ny base aérienne 213 ihany koa eto Rivomamo mba mifototsy ny atao hoe Tafika Anabakabaka ary tsy nitsasara tamin'izany fotsiny fa dia nisy ny fampitaovana izay isaorana tokoa ny filoham-pirenena. Marina fa atao hoe flotte mbola madinika izy ireny ka rehefa kosa dia afaka mirehitsika fa manana ny fitaovana izay mifandraika amin'ny zava-misy voalohany indrindra ara-ekonomika. Mifandraika amin'ny ambany ihany koa sy ny iraka izay ampanaoviny fitondram-panjakana ary isaorana ny Tafika Anabakabaka manokana zany satria be dia tokoa ny iraka na amin'ny lafiny famerenana fandriampahalemana tamin'ny alalany fampiasana ny angivy, tamin'ny alalany fampiasana an'ireo mitrany motorisé na ULM, tamin'ny alalany fampiasana an'ireo avion Cessna. Tao ihany koa ny fanampinan'ny vahoaka Malagasy ary tsy voaela koa zany fa teo amin'ny fitondrana izay tranga tafarany tao dia misy an'ireto mpanamory tanora kely avy eo amin'ny atao hoe andeha manokana izay projet présidentiel ihany koa izay nantoanatsika mpanamory eto Madagasikara ho an'ny Tafika Malagasy ary miantsakeka zany tumplasy tumpivavy. Andriamatoa filohan'ny antenimera Ndolo, Andriamatoa ministre ny fiarovam-pirenena sy anareo ministre mpikama eo anivon'ny gouvernement. Andriamatoa gouverneur, ianareo tompon'andraikitra ambony nalàna vavy na civile na miaramila, isika rehetra izay tonga manatrika an'izao nanonana manana tantara eto anivon'ny firenena zao. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny teny izay holazaiko manokana dia ny fiarabana. Fiarabana ianareo anivon'ny Foloanda, ianareo anivon'ny Tafika Anabakabaka amin'ny anaran'ny filohan'ny République Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina
no iarabako ianareo natratra an'izao andro lehibe zao nahafahantsika manantanteraka zao lanonana zao ho fankalazana ny faha-180 taona zay nisiny zany Tafika Anabakabaka Malagasy zany. Ireo firenena zany tompolasy tompovavy ary manana tokoa ny firenentsika, manana ny Tafika Anabakabaka zay mampiseho atranatrana ny faniritsika ato anatin'ny fanehoantsika ny fanehovan-tenatsika zany fiandrana pirenena zany. Iraritsika dia iezaka hatrany atsika ampiseho hatrany eto anivon'ny firenena sy ny vahoaka malagasy fa manana an'izany Tafika Anabakabaka zany zay mahavita azy tokoa araka zay nasiano azy nandritran'izao lanonana zao. Marina ny voalazan'Andriamatoa ministra ny fiarovam-pirenena teo. Ny filohan'ny République Madagascar dia nametraka ho laram-pahameha ny famerenana ny fandriampahalemana sy filaminana ato anatin'ny tany sy fanjakana. Zava-dehibe loatra zany amin'ny firosotsika amin'ny famerenana an'izany fahafahantsika miary mitondra an'izany fampandrosoana zany eto amin'ny firenentsika. Tao anatin'ny taona maro dia be dia be ny faritra zay voakilasy ho faritra mena. Nandray anjara amin'izany koa teo anivon'ny polisy pirenena ary zany no tondrako ny fisaorana sy fatelemana aminareo rehetrarehetra tsakanavaka satria nitsangana ianareo tompon'andraikitra maro isan-karazany mba nampisehoantsika tokoa fa zany vinany finoana publika zany dia azo tanterahana ary hitatsika amin'izao fotoana zao ny tena vokatra azotsika tamin'izany tsy milaza eto ny tenako fa fa milamina ny tany sy ny fanjakana eto amintsika fa zao kosa matsapa ny vahoaka malagasy fa mitoerana maro misy eto anivon'ny firenena dia niverina tsikelikely zany fandriampahalemana zany. Ezaka mitohy zany tompolasy zakovavy ary ezaka zay apetraka antsika ho laram-pahamena hatrany amin'ny andavanandro ny asa zay sahantsika fa indrindrindra ianareo eo anivon'ny filohan-dahy malagasy ny anivon'ny polisy pirenena. Ny zavatra ray lehibe tsy azontsika kosena amin'ny tantaran'ny firenentsika ty dia ny fitsanganan'Andriamatoa filohan'ny Repoblika ny amin'izay velirano napetrana mba anana an'izany Tafika Malagasy zany tsika tsy mitsanga menatra eto anivon'ny tany sy ny fanjakana. Nametraka fanovana na ny fanitsina rafitra atsika tao anatin'ny 8 taona zao. Ezaka maro natao teo anivon'ny Tafika Malagasy ary sorana nareo be dehibe mahakasika an'izany. Ny fantindrana ny asa fa indrindra fanarahana ny toromarika rehetrarehetra dia zay no antoko nazoantsika ny vokatra azo amin'izao fotoana zao. Nametraka atsika ny zany fanitsinany rafitra zany ary famiana anatin'izany atsika amin'izao fotoana zao. Nametraka atsika toby maro erana Madagasikara zay tao anatin'ny taona maro dia tsy nisy toby miaramila ohatra ny base opérationnel avancé na ny BOA filazatsika azy. Napetraka atsika amin'ny faritra maro zay voakilasy fa faritra mena. Nametraka ihany koa tsika ny DSS erana Madagasikara nanofana miaramila isika ary ny filohan'ny Repoblika dia nametraka laram-pahamena ny fampitaovana ny Tafika Malagasy.
Reren'ny Madagasikara zany ary fonoizana ny ezaka mahakasika an'izany amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny saka sy andavany ny asa zay sahantsika mandavanandro dia lalana fambiazana eto anivon'ny firenena zany. Reren'ny Madagasikara, reren'ny Madagasikara ny Tafika Malagasy ary reren'ny Madagasikara ihany koa ny Tafika Anabakabaka Malagasy ka zay sorako sy tena itondrako ny fankatelemana antsika rehetrarehetra amin'izao fahatsarovana ny nametrahana teto amin'ny firenentsika zany Tafika Anabakabaka zany. Isika dia tsy nijanona teo anivon'ny Tafika Malagasy fotsiny. Niezaka koa tsika nametraka ny fanatsarana teo anivon'ny zandarmaria pirenena zay ao anatin'ny ministera ihany koa misahana ny filohan-tany na ny fiarovam-pirenena. Niezaka nataontsika dia maro dia maro zay mifantoka bebe kokoa amin'ny vahaolana entitsika amin'izay fanamby maro isan-karazany mipetraka amin'izao fotoana zao sy fanamby hoavy. Zay tombolasy tovovavy no nametrahantsika ny CSAO amin'ny toerana maro indrindra toerana zay vokilasy ihany koa mena. Nametrahantsika ihany koa ny brigade maro isan-karazany ihany koa satria fantatsika fa ny politika ankapobeny fanjakana dia nisy ny brigade isaka ny commune dia ny compagnie isaka ny distrika ary ny groupement isaka ny faritra sy ny circonscription miaramila isaka ny faritany. Tia mbola betsika ny toerana tsy misy brigade, betsika ny toerana mbola tsy nisy compagnie ary niezaka rehetrarehetra natao dia mifanaraka amin'izay fanamby natao. Nametraka ihany koa tsika ny brigade spéciale mihitsy mahakasika ny fijerenan'ny lalana na ny BRS moa filazantsika an'izany ary mametraka tsika eo amin'ny zany fijerena ny mampahomby niezaka ataontsika eto amin'ny firenena mba hiverenany zany filaminana sy fandriampahalemana zany. Tsy nijanona tamin'ny filohan-tany fotsiny atsika fa nanao ny ezaka manokana ihany koa teo anivon'ny polisy pirenena. Raha taloha dia any anivon'ny faritany ihany no misy fandrindrana ny fibaikona taty amin'ny faritany. Tsika amin'izao fotoana zao dia nametraka direction régionale ny sécurité publique isaka ny faritra telo amby roapolo ary nampitaovana natao koa ny fampitovana ny anivon'ny polisy pirenena tamin'ny alalan'ny reny commissariat maro zay natsangatsika eran'ny Madagasikara. Zany fanitsina rehetrrehetra zany dia manana tanjo tokana dia ny fahafahantsika miaro ny vahoaka sy ny fananana. Ary zany no natonga antsika tao anatin'ny teritaona zao tsy nitsahatra ary napetraka ho laharam-pahameha mihitsy ny recrutement na fampidirana ny olombelona mba hiasa ao anatin'izany force de défense et de sécurité zany teto amintsika. Tsy latsaka ny 200 isan-taona ny isaka ny anivon'ny Tafika Malagasy na anivon'ny gendarmerie pirenena na anivon'ny polisy pirenena ny olona zay nampidiritsika hiaso anatin'izany vondrona rehetrarehetra volazantsika teo zany. Anisany laharam-pahamena ny fijerena manokana an'izany rehetrarehetra zany satria fantatsika na inona ny finiavana ananatsika raha tsy misy ny olombelona anatanteraka an'izany dia ho sarotra ny fanatanterahana ny asa. Androany atsika dia nanao ihany koa ny décoration na fanomezana medaly ho an'ny médaille militaire moa zay filohan'ny République Andriamatoa Andry Rajoelina no namporisika
ny teo anivony ministera zay misana ny zany filaminana sy fandriampahalemana zany mba ahafana tokoa anome zay reconnaissance na gratitude ho an'ny olona rehetrarehetra zay nanao ary navita tokoa ho amin'izany famerenana sy filaminana sy fandriampahalemana zany. Ny salaram-pahamena ny fijerena manokana an'izany rehetrarehetra zany satria fantatsika na inona ny finiavana ananatsika raha tsy misy ny olombelona anatanteraka an'izany dia ho sarotra ny fanatanterahana ny asa. Androany atsika dia nanao ihany koa ny décoration na fanomezana medaly ho an'ny médaille militaire moa zay filohan'ny république Andriamatoa Andry Rajoelina no namporisika ny teo anivony ministera zay misana ny zany filaminana sy fandriampahalemana zany mba ahafana tokoa anome zay reconnaissance na gratitude ho an'ny olona rehetrarehetra zay nanao ary navita tokoa ho amin'izany famerenana sy filaminana sy fandriampahalemana zany. Farany dia farany dia tsy haiko ny tsy hisaotra manokana ianareo zay nanao ny hetsika tandroany. Anatin'izany nanao Andriamatoa ministre nampiseho tokoa fa manao fahaiza-manao ny Tafika Malagasy, ny Tafika Anabakabaka Malagasy. Tena mampihetsi-po tokoa ny ezaka zay vitanareo ary zany mahatonga antsika eo amin'ny fampitaovana ny Tafika Malagasy ny filohan-dama-tolo, ny gendarmerie-pirenena ary ihany koa ny polisy-pirenena mampirisika antsika hatrany amin'ny fampitaovana. Mafantatra tsara antsika fa ny fitaovantsika dia ezahantsika ampitombony ary ny filohan'ny république dia manana zany finiavana zany gouvernement manontolo dia hiezaka hatrany eo amin'ny fampiasana ny bolam-panjakana anome laharam-pahamena hatrany hatrany ny fampitaovana satria raha tsisy ny fitaovana entina miasa dia ho sahirana hatrany atsika amin'izany fanatanterahana ny tanjona zay tiatsika ho tratra zany. Zany lava zany fohy fa dia manatitra hatrany ihany koa ny fiarabana ny Tafika Anabakabaka Malagasy. Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.